Niamasatrakany soa sy aty miarabantsika ery tokantrano atao tokantranontsika ny amin'izao fotoana izao larina fa 7 ny fampianarantsika manonona ny hatsarany Eosoa amintsika tsy avy tokantrano ary mirary isoantsika rehetra hotahiny Eosoa hatrany hatrany. Ny lohateny fampianarana moa dia hoe inona moa zany ny antony ivavahana raha ohatra ka mbola mpanota ihany ny faran'izay. Zay tokoa zany ilay fantaina hoe inona ny antony ivavahana. Raha toa ka mbola mpanota ihany ny fiafaranao, ina moa zany ny antony andehanana mivavaka tokoa zany. Ny antony dia tsotra kely ny antony rehefa vakiantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isea 7:20 ny vakiantsika. Isea 7:20 andininy voalohany sy ny faharoa hoe raha izao ary ny zahatra ny tenenio Andriamanitra io dia ina tokoa zany ny antony ivavahanao rehefa mbola mpanota ihany ianao. Vakio tsara nge ny teny dia afaka mijery ho amin'ny teny frantsay moa dia amin'ny teny frantsay izy ao, amin'ny teny ingilisy dia amin'ny teny ingilisy izy ao, amin'ny teny sinoa dia amin'ny teny sinoa izy ao. Dia izao mivalaza: indro ny tanany avatsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Eto zany ny Andriamanitra marina dia mametraka mihitsy hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota zany. Ary vao mahery izy misaraka aminao mihitsy ny araka io voalazany ten'Andriamanitra io aminao mpanota zany. Ka ho an'ny olona rehetra izay mino an'izany Andriamanitra zany izay ao anatin'ny soratra masina io, ianao zany rehefa mpanota dia tsy menanao io Andriamanitra io fa lany andro fotsiny hoe hivavaka. Ary izay no mahatonga ny ambasadorany Eosoa misintona anao anatiny ny Eosoa foana. Satria ao irery ihany no fanafana ny fahotana. Ary izany no mahatonga ny ambasadorany Eosoa mitsangana manam-porofo ho hitan'izao tontolo izao ny hatsaran'izao Andriamanitra toriana izao. Fa raha mpanota ianao dia tsisy menanao zany io Andriamanitra io, mazava be io teny hoe za tsy mihaino ny mpanota ozy ny teniny. Ary zany ny tenin'ny mpaminany zany. Ary ny teny Mose dia hoe mpaminany Israelianina no ianonareo. Zany ny tenin'ilay mpaminany zany. Deutéronomie 18:15. Donc avaintsika ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany avy eo aminao dia mpaminany Israelianina zany. Deutéronomie 18 dia ny andininy fa 5:20 dia ny 7:20 enotsika. Deutéronomie 18:15. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no enonao. Eno zany le tenin'ny mpaminany fa io Andriamanitra io zany dia miteny araka ny tenin'ny mpaminany ny dikan'izay. Mazava be mihitsy le teniny zany eto. Ka amin'ny andininy fa 8:20 moa dia mametraka amin'izay izy hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalany tahaka anao ka ataoko eo am-bava ny teniko ary ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Ka izay rehetra tsy miaino amin'izany mpaminany zany zany, izay tsy miaino ny teniko, izay ho lazainy amin'ny anarako dia izany ho hitsara azy. Zany hoe le tenin'ilay mpaminany zany dia miteny hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota. Dia ina moa zany ny antony ivavahana rehefa tsy haino izy. Dia atao anatiny hoe lany andro ianao dia hivavaka any zany tena marina. Lany andro ianao mivavaka, lany andro ianao manao an'izao rehetra izao fa tsisy menanao zany ao. Zany hoe mandanindany ny andro fatany amin'ny sy amin'ny antony. Raha ho vakiantsika indray teny Andriamanitra ny ohabolana ohabolana 5:20 ao. Ohabolana 5:20 andiny fahavalo. Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetany eo mason'Andriamanitra iayavà. Zany hoe rehefa natitra ataonao zany lasa fahavetavetany eo masinao. Ka nino moa rehefa mivavaka dia manao fanatitra ny teniny izy zany ohatra ny araka ny mba fiheverany olo anazy. Fa rehefa mpanota moa ianao dia ratsy fanahy dia lasa fahavetavetany eo masina io fivavaka ataonao io. Fa ny fivavaka iny marina no sitrany. Zava-be zany rehefa tsy marina zany dia tsy mety mihitsy. Ary ao amin'ny andininy fa 7:20 izy dia mamaky an'ity tenin'Andriamanitra indray tsika angambany jevatsika kely.
andiny fasia amby roapolo na 15-29 iava dia lavitra ny ratsy fanahy fa ny fivavakeny marina no enony eno am'izay nge hoe tsy mety mihaino an'io ratsy fanahy mihitsy nge zany io andriamanitra io tsy mety mihaino ny mpanota asakasaka anao zany raha mbola hipetraka aminatin'izany sary zany za zao tsy miresaka mihitsy ny momba le teny filazantsara mihitsy fa aleotsika resaka nyrikatra amin'ny tenin'ny mpaminany sy ny salamo ary ny tenin'ireo olon'andriamanitra tany amin'ny androny testamenta taloha de efa hatrany mihitsy neny fitenena fe tsy mihaino mpanota zany io andriamanitra io fa lany andro hoe no ivavaka itenenako amin'ireo olombelo etra milaza fampanota hoe tsy maintsy minota io zany de tsisy andriamanitra mihaino zany e ka rehefa tsy mihaino zany andriamanitra dina zany ny antony ivavahana tena mba aza mivavaka atsony rehefa fantatrao fampanota aza mivavaka atsony petra ohatranao tsisy dika mihitsy ivavahanao fa izay no mahatonga ny miteny hoe manatona ny ehosoa fa tena ao amin'ny ehosoa rehetra ny vaholana tafaraka amin'ny ehosoa anao vao tena tsy manota intsony ozy ny hoe impossible zany fa tena possible satria efa toriny ambasadorany soaziady azy zay natonga avako ety ary efa miaina ao anatin'izany mila efa manareo vomarito am'ity planeta terre ity anjaranao sisany miditra fa tena petrako aminao editra avy anao satsititra de valio any amin'ny toromasonao any fa zay ny amaranako ny teny koa hiditra avy anao satsititra fa ziady a manorohevitra hoe mijira ny farana am'izay ny teniko amin'ity fampianarana ity de miraha sotsika samotonga saina ho amin'ny fitozan'ny fampianarana manakandrea ivavakytsika ary voninahitra anao dada maraiava misotrapetsaka ny am'izay teny manome saina fa tena tsy mihaino ny mpanota sy ny mpanao ratsy zany mihitsy ianao halanao mihitsy ny ary zany tsy misy olombelo afaka amin'ny fahotana zany fa raha mbola am'ty tany ity fa mpanota daholo izy rehetrarehetra so ihany fa tonga Yahosoa zay ny rahainao tamin'ny fotoana zay nivinitity efa lasa izy maty zany anaran'izany maty indray ny famonjena maty ny famerenana ny olona ho hiala amin'ny fahotana ary lasa tsy ho mpanota intsony rava daholo zany sotrapetsaka nefa ny dada iava zay Yahosoa fa tonga indray zany fotoana zany ankehitriny famerenana ny olona hiverina ho any aminao dada maraiava ampafantaranao ny olona fa tsy mety mijanona ny famarianao fa tsy mety mandeha foana zany fanafana ny fahotana zany vonjeo ny olona dada maraiava vonjeo ny olona matena hovovonjy eo amin'ny Yahosoa vonjeo ny olona Yahosoa voninahitra nareo mianaka mandrak'izay annaranao Yahosoa no masany vavaka rehetra zany halleloia amen de miraha sotriketa samoteny Yahosoa malona zany teny fampietetana zany mandra-peona manaraka indray teny matory tompoko